fikan-dalàna nandritra ny fampelezan-kevitra misokatra ny fanadiadiana tsy taza-potsiny izay ho hita marsaina fifidianana solombavam-bahoaka tsisy fiovana eto raha ny mpitondra no azo ny maro anisa fanadina fanjakana atao am-pianarana 3 4 atahoran'ireo mpiadina ny taranja sientifika talata 7 Mey 4 manatitra ny arabatombo kilasy tombovavy tonga soa indray ianao tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao naraka ny vaovao hatramin'ny farany vaovao manodidina ny fifidianana avy hatrany andro manatantara ho an'ny Madagasikara ny andro rampitso 7 Mey noho izy andro ifidianana izay ho solombavam-bahoaka andro ahafahana mitondra fanovana satria ny olom-pirenena tsirairay no tompony lakle miandrandra fiovam-piainana amin'ireo solombavam-bahoaka vaovao ireo olon-tsotra nanaovana fanadiadiana sendra ny mpanao gazetinay Androany Asinandria Malala sy Andry Rakotomalala Mpifidy 1.7 tapitrisa mahery miparitaka amina habirao fandatsaham-bato 7 manerana nosy no andrasana anio safidy ametraka izay olona everiny omendrika ho solombavam-bahoaka maro ireo olom-pirenena nanaovana fanadiadiana ny vonina andeha hifidy ho an'ny rampitso 7 Mey 4 miandrandra ampitso tsara kokoa no antony mandrisika azy ireo anefa ny adidiny ho an'ny tandrazany solombavam-bahoaka tsy ho mpanangatanana fotsiny fa tena ijery izay mahasoa ny vahoaka eny amin'ny distrika Antsiraray avy no tena andrasan'ireo olom-pirenena mafy loatra ny zava-misy ankehitriny amin'ny lafiny rehetra ka andrandrana ny itondrana ireo solombavam-bahoaka ireo fanovana marina eto amin'ny firenena raha momba fifidiana rapitso efa niomana ny andray anjara mihitsy tsy maintsy mandray anjara noho ny zofotra maha-olona aloha ary faharoa manarakarak'izay miankina lehibe amin'ny resaka fifidianana députation io zany ny fiainam-pirenena eto amintsika raha ho an'ny maha-olom-pirenena anay amin'izao dia tsy maintsy andray anjara izay hifidy efa azo ka efa nahazo karafifidianana manahoana ny resaka hoe fiarovana ny vato rapitso anaramaso ve na resahoana io moa safidy dia tsy maintsy hoe rehefa safidy dia somary manaramaso ny safidy ihany zany satria lasa tsisy dikany ny fandatsaham-bato natao raha tsy arahamaso avy eo tena hifidy mihitsy satria tia hanova ny tantara hiatrika fifidianana ary andeha vao maraina mihitsy ny fanohizana ny fiainana andavanandro manahoana mahakasika izay ka izay no andaminako ny fotoana hoe andeha maraina avy eo fidy izaka no tonga voalohany satria hanova tantara any mila vomboniny dia avy eo mamonjy ny toeram-piasako eto amin'ity tseny ity ihany inona zany no tena andrasanao amin'le hoe député vaovao eo mba ho député tsy mpanangatanana fotsiny nampanaiky be fahatany fa tena vonina iasa hijery ny tombosoa amin'ny vahoaka sy ny firenena ho anao zao raha am-pianakaviana inona tena hoe marary amin'izao fotoana zao mahatonga an'le hoe te hanova mampikaikaika daholo ny fiainana rehetrarehetra fidim-piainana tsy fisina asa ho an'ny tsy miasa ny tsy filaminana ngamba ao anatin'ny fiainana manontolo mihitsy tena mampikaikaika daholo dia mila hovainy izay raha zavatra ary ny fifidianana rapitso ny tena hanovan'ny tantara dia fidy tsy maintsy andeha fidy ary hiezaka ny andeha maraina satria hanovan'ny tantaran'ny Madagasikara io amin'ny alalan'ny latsabatom-bahoaka fa tena député mba hiasa no latsaka fa tsy le manangatanana fotsiny manao an'ny azafady amin'le fiteny merci président manahoana ny mety hoe fandaminana amin'ny programma zany ho an'ny rapitso miasa andavanandro sy ny tariny fandehanana maray zay satria tsy maintsy hamonjy asa ny après-midi satria amin'izao fiainana efa sarotra tsy vita ny après-midi rehefa vita ny fifidianana hoe aorinany amin'ny 5 zany mety hoe hiaro safidy ve nareo sa manahoana mahakasika izay hiaro ny safidy ho avy mihitsy andeha anisa vato sy anaramaso ny vatona latsaka rehetra tonga hatrany amin'ny CRNV mihitsy zay efa azo zany carte fifidianana amin'izao efa azo tsy maintsy andeha hifidy mba hanovan'ny tantaran'ity Madagasikara ity mihitsy zany ny tanjonay inona zany tena andrasanao amin'le député vaovao eo mba hien'ny fitaraina ny vahoaka sy arak'izay maha-député azy zay hoe solombavan'ny vahoaka izy dia mba hanapitan'ny tatsa any ambony
adidy goavana iantoka ny fivoaram-piainana ho amin'ny tsara kokoa ny fandehanana mifidy sy misafidy tsara izay heverina fa afaka hitondra marina ny marary ny mponina omeny lalàna fahefana fiaino raha ampitso amin'ny roapolo mena malagasy feno taona rehetra aneo ny safidiny ifidy izay solotena azy ao amin'ny lapany antenimerany Tsimbazaza isokatra amin'ny Nora Maraina ny Profandatsambato ary katona amin'ny 5 kosa. Mifandraiky amin'izay vaovao izay miantso ny olom-pirenena ho tonga maro Andatsabato ny filohan'ny Seny Damarsène na Andrianarsedo. Efa tomombana avokoa ny zava-drehetra ho izy ary misy ny fepetra manokana napetraka tamin'ny lisy mpifidianana nalefa teny amin'ny birao fandatsambato afahana misoroka ny fampiasana lisy mpifidianana osika raha ny momban'ireo fitaranana maro manoloana ny fandikan-dalàna sy ny tetika angalabato kosa dia efa misokatra ny fanadihadiana ho ihany ny filohan'ny Seny. Asinandria Malala, Andrirakoto Malalatra no mitatitra ny Antsiprivaovao. Efa misokatra ny fanadihadiana ary tsy tazapotsiny izahay ho ny filohan'ny voameram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana na ny Seny androany manoloana ireo fitarainana marobe momba ny fikasana angalabato sy fandikan-dalàna maro isan-karazany niseho tamin'ireny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra ireny. Ny Seny tena tsy mitazapotsiny Seny fa azo matahotra ianareo. Ny fanadihadiana tsy maintsy atao sarotro moa tonga dia manesika olona fa izay dia tena tsy mitazapotsiny ary tsy manaiky ny osika izay atao amin'ny fifidianana ny Seny. Azo matoky ianareo fa tsy maintsy raha misy ihany nanao osika dia tsy maintsy misy ny fanarahana an'izany tsy hitazapotsiny ny Seny. Maro ihany koa ny ahaizina resabe momba ny lisy mpifidianana. Malona izany dia nisy ny fepetra toy ny marika manokana napetraky ny Seny eny amin'ireo lisy mpifidianana eny amin'ny fokontany amantarana ireo lisy mpifidianana sandoka. Ho an'ireo tsy manana kara-pifidianana efa natao ny ezaka izarana ny kara-pifidianana na io ho an'ilay olona vao misoratra vokatry ny fanavaozana misy ataona izay natao iny na ho an'ny mpifidy sasany tsy endany ny antony samihafa tsy nahazo ny karany dia iangaviana izy ireny tonga hatrany eny amin'ny birao fandraisam-bato mba misy ifanatony amin'ny tompona andraikitra reny hiaraka hitady ny famahana ny olana. Efa misy zany ny toromarika omenany reny ampikambana amin'ny mpifidianana reny hanamora ny famahana ny olana. Ka dia izay tsy nahazo ny karatry ny mpifidy zany no ny antony maro samihafa. Na izany sy izany anefa dia mbola manam-potoana androany afana makena amin'ny fokontany. Raha ohatra moa zany misy ny antony tsy nahafana an'izay dia tongava rapitso dia manatona ny tompona andraikitra eo amin'ny birao mpifidianana izareo no anome toromarika amin'ny tokony atao. Ho an'ny androm-pifidianana rampitso kosa dia efa misy ny fepetra manokana ho an'ireo olom-pirenena tsy navita naka ny kara-pifidianany ho hatrany filohan'ny Seny. Tena azo antoka tsisy ny olana ary ny liste électorale izay alefanay eny amin'ny birao mpifidianana dia misy famantarana manokana izay ny Seny ihany no mahafantatra an'izay. Ka raha misy ny manao osika amin'ny liste électorale dia hiaka eo fotsiny izy. Nanamafy moa ny filohan'ny Seny Damarsène Andrianarsedo fa efa vonina ny Seny ho an'ny androm-pifidianana rampitso. Miantso ny olom-pirenena tsy hankanavaka ny tenany ho tonga maro Andatsabato ho an'ny rampitso. Fa vonina daholo ny fanomanana miantso ny mpifidy ny sisa atao tongava hifidy rapitso fa zava-dehibe eo amin'ny tantaran'ny firenena ny fifidianana izay atao rapitso. Misady ny bileta tokana efa nisy marika izany hoe précoché nivoaka iray andro tsy hatongava ny Fandatsambato amin'ny fifidianana solombavambahoaka atao amin'ny fokontany Namahota commune Andranomavo district-ny Soalala raha ny loharano-baovao ireo amin'ny tambazotra Antserasera. Karine roa izay ahitana takelaka 50 isavy ary voarakitra tao amin'io ilay bileta tokana amin'ny anaran'ny kandida iray tao an-toerana. Raha ny vaovao dia nogiazan'ny tompona andraikitra ireo fitaovana ireo ary miroso ny fanadihadiana. Ahina Olikasa Angalabato io kandida io ho ihany ny loharano-baovao. Fifidianana lavitry ny osika sy ny alabato no tanjony mba ampanajana ny safidim-bahoaka marina aka izay no antony fidinana ifotony sy ny fanaramaso atao amin'izao akatoko ny fifidianana izao ho ireo kandida avy amin'ny fanoherana ao amin'ny boriboritany fahadimy androany.
Teny amin'ny fokontany Analamahitsy tanàna teny izy ireo androany no nanao ny fanadihadiana raha nahenio feo fa misy mikonokonona amin'ny fangalaram-bato eny an-toerana. Zavandria Mahefasy Taiziny. Andro farany tsy hatongava ny daty mpifidianana. Mbola mandeha ny feo etseroa fa misy mikonokonona amin'ny Alabato eny anivon'ny distrika Tsiraray avy eny. Androany nidina ifotony nanaramaso ary nanadiady ny famarinana izany vaovao izany ireo kandidata sasatsasany ao amin'ny boriboritany fahadimy. Teny amin'ny fokontany Analamahitsy tanàna no nandrenesana fa misy amin'ireo komity pokotany eny an-toerana no manangona kara-pifidianana sy maka ny laran'ny kara-pifidianan'ireo mponina eny amin'ny manodidina. Niezaka nanantona ny fokontany teny an-toerana ireo kandidata sy ny solotenany saingy tsy tratra tao ny lehibe ny fokontany ary nilaza nanantsoana ny telefonina fa tsy afaka mandray azy ireo. Tanjona amin'izao fidinana ifotony izao ho ny fanazavana ny mba hisian'ny mangarara amin'ny fiatrehana ny fifidianana ho atao rampitso. Nisy moa zany ny antso tonga maraindraina hoe misy komity pokotany Analamahitsy zany hoe mpiasam-panjakana zany matoa komity pokotany manangona kara-pifidianana maka ny numéro 1 kara-pifidianana ny vahoaka tety Analamahitsy indrindra fa reo hoe kilasina na hoe sokajiana hoe olona sahirana izany. Rehefa nainao an'izay moa ny zareo teo anivon'ny antoko firaisankina dia ny antso avatrany ny tany amin'ny kolektifan'ny Malagasy ary dia ny fanao fotoana teto amin'ny Analamahitsy zahay dia natao moa zany hoe andao antanina marina une bonne fois pour toutes hoe inona ny tena ilana ny ty le fanangonana kara-pifidianana ity dia tonga tao moa zay niaraka tamin'ny huissier de justice fa tsy afaka nandray anay ny président ny fokontany tsy afaka nisy koa komity ny fampiresaka taminay na kely varavety ara zay ny zava-misy aty. Zay moa zany ngamba mety gagnareo fa eo anatin'ny antsoina hoe fanaraha-maso ny fifidianana jery ny fomba rehetra ahafahana manara-maso hampanjary hampandeha araka ny tokony ho izy hampahamarinana ary mba tena isehony ny etaetan'ny vahoaka marina amin'izany fifidianana eto miboriboritany fahadimy zany. Rehefa nanontaniana moa ireo tompon'andraikitra teto amin'ny fokontany Analamahitsy tanàna dia nilaza izy ireo fa efa tapitra voazara avokoa ny kara-pifidianana ho an'ny eto amin'ity fokontany ity. Manjavozavo aloha izany hatreto ny tena fahamarinana ny vaovao na misy tokoa izany fanangonana kara-pifidianan'olona ety an-toerana izany na tsy nahazaomba vao raha teo ny lehibe ny fokontany. Mahakasika ny raharam-pirenena izay tsy zavatra iova toy izao iainantsika izao ihany no hisy eto amin'ny firenena raha toa ka ny kandida ny fitondrana no azo ny maro anisy eo anivon'ny anteny meram-pirenena. Hitondra fiovana goavana amin'ny fiainam-pirenena kosa raha ny kandida avy amin'ny fanoherana no azo ny maro anisy hoy ny mpanaraka raharam-pirenena Narirandry Androany. Hiteraka fahasorenana ho an'ny vahoaka ny endrika fangalaram-bato sy ny osika mandritra ny fifidianana hoy ny fanazavana. Saingy mila mandray andraikitra ny tsirairay ho fampanjakana ny marina sy ny itsiny mandritra ny fifidianana. Fanadihadiana. Sarotra ny inona fa tena fifidianana madio sy mangarahara no hisy eto amin'ny firenena raha mbola misy ireny endrika fifidianana safidy mahoaka amin'ny endriny maro samihafa anaty fampielezan-kevitra ireny ho ny mpanaraka raharam-pirenena. Mangony fotsiny ny fanitsakitsahan-dalàna sy ny fampiasana famoretana entina hampandaniana ny kandida iray ho ny fanazavana. Io tsy fanarahan-dalàna io no tena loza mitatao miandry ny firenena ao arian'ny fifidianana hono nambarany ka mety hiteraka korotana eto amin'ny firenena indrindra amin'izao fifidianana manakaiky vahoaka izao. Io tsy fanarahan-dalàna io dia mampiaya satria ny lalàna rehefa tsy ajaina dia tsy maintsy hiteraka olana hiteraka korontana ao ariana kely raha sanatria ka ho be dehibe zay trangana tsy fanarahan-dalàna zay ohatra fotsiny hoe isy ny Alabato ohatra raha misy Alabato koa dia mety be dehibe ny raha ohatra be dehibe zay tranga zay mety hitarika olana satria zao ny antony. Raha tsika mahita tsara sy raha malala fa ny teknôlôjia ankehitriny dia efa mivoatra dia mivoatra ary raha misy tranga anankiray miseho ataoko hoe instantané iny raha tsika mahita sy raha tsika mahafantatra daholo. Ny fifidianana zay atritsika araka ny hoe ny fotony zay tsy mitovy amin'ny fifidianana teo amin'ny hoe filoham-pirenena ty fifidianana ray ity satria raha maro be ireo olona atao hoe tokony ho lany nefa tsy ho lany dia mety hiteraka fahasorenana ho an'ny olona. Zay aloha ny tranga mety iseho tsy afaka maritra an'izay zavatra mety iseho fa mety hisy fahasorenana zay ny vokany tsy ho fantatsika. Sary roa samihafa no mety hitranga eto amin'ny firenena ao arian'ny fifidianana io. Na ny kandida ny fitondrana no azo ny maro anisy eny anivon'ny anteny meram-pirenena na ny kandida avy amin'ny fanoherana. Io no amaritana no mety ho avy ny firenena tsoatsy ho ny fanazavany. Raha ohatra ny fanjakana no
azony maro anisa eny amin'ny teny mera-pirenena moa zany dia ito ihany ohatra zao ihany ny zava-misy ianatsika tsy zavatra hoe iverintsika iova angambany amin'izay zavatra zay fa raha ohatra ny atao hoe ny mpanotra ny azony maro anisa dia io ny tsy maintsy misy ny fanovana satria ny lalàna ny mametraka hoe ao amin'ny andininy ao amin'ny artikla 420 amin'ny lalam-panorenantsika mametraka niny hoe zay manana maro anisa no manendry ny prime ministre dia tsy maintsy sisy fiovana eo amin'ny resaka gouvernemanta sy ny mambana gouvernemanta zany sy ny raha fandrafetana ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta dia zay no atao hoe mety hitondra fiovana ve hitondra fanantenana ao antsika malagasy fa izay zavatra zay tsy afaka ny maritra an'izay ny dokotera androany fa kosany ny rarina mba hiatrika fifidianana madiotsika mba tsisy korontana ary mba ho lavitra ny atao hoe alatra sy ny zay disadisa zay zay ny rarintsika teo ndalana iray lehibe ahafahana mitondra fanovana eto amin'ny firenena na tsy noho izany ity fifidianana solomambahoaka ity anjarany rehetra no manefa ny adidina amin'ny alalan'ny latsabato hoy ity mpanaraka raharam-pirenena ity afaka dimy taona manaraka indray vao misy ny fifidianana manandanja tahaka izao ka mila mandeha mifidiny rehetra ho amin'ny rahampitso ilaina ny famondronan-kely mba hialana amin'izao fahalovana eto Madagasikara izao mangidy loatra ny ainany malagasy ka tokony tonga sainany rehetra ho ny filohan'ny antoko fanare nisy ihany koa ny antso nataony ity antoko ity ho an'ny filohan'da malagasy amin'izao zava-misy izao Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomala. Fotoana izao atonga vatsaina ho an'ny malagasy mahalona izao fahalovana izao ho ny antoko fanare ampanandraisana resona ireo zavanitranga sy mitranga teto Madagasikara raha tsy laza afa-tsy ny zavaniseho nandritra ny etsika fotsy tapaka ny rano dia firy midiro moa fa any amin'ny firasana sasany nge tena ady firy tsisy rano tsisy tsiko dia aveo ne mbola tohirina ne le olona tohirina rano sy tohirina grenade rehefa miteny hoe tsy zakana intsony ty ka zay ny lana syndicat zay ary ny tonga ny fiteny tao hoe biby tsy manadio tsy mandeha le olona tsotra tsy afaka mihetsika raha tsisy mpitarika dia ao zao reny le hetsika fotsy reny miteny ny collectif avy dia mandeha tahaka zany ary ny syndicat afaka mitarika ny olona mpanao politika mitarika ny olona dia afaka mihetsika mamondrina ny heritsika rehetrarehetra satria raha ohatr' zao ny zavatra tsy mamondrina ny heritsika dia samy manao rery mitaraina samy rery hoe tena ampijalian'ny olona zao tena ataon'ny olona zao raha izay foana misy ato amintsika ty tsy iova nge ty tany ty tsy iova misy ty tsy tokony hitazapotsiny izao fahavoazana manjony vaoaka malagasy izao ihany koa ny filohan-da hoy hatrany filohany antoko fanare misy ny mpanao politika miteny hoe amin'ny filohan-da ohatra baiko nge ny azy dia miteny anareo kosa aloha tsisy an'izany hoe baiko zany ameko ohatra tamin'ny ady lehibe faharoa ny fitondrany telera nazy zany fitondrana ara-dalàna ny ateny mera-pirenena ny bondestado zany ara-dalàna fa saingy zao rehefa miteny ny fitondrana gouvernemanta ny telera hoe endaso any anaty laforme jiosy dia nanarateraka ny garde pénitentiaire ara-dalàna baiko ty fitondrana ara-dalàna fa le izy tsara drarina olombelona ve no endasinareo any anaty laforme dikan'izany na ara-dalàna raha baiko nefa tsy rarina dia tamin'izay dia nitsarainy le ny garde pénitentiaire ny tanareo mahino dia nigadrainy sy olombelona zao hoe nidoranao any anaty laforme ka zay no ataoko ampitanto filaminana eto Madagasikara za tsy mba miteny ohatrany antoko politika hoe baiko ny azonareo tsia misainareo tsisy an'izany baiko zany na ara-dalàna ary nefa tsy rarina befa o vehivavy zao ve raha loaka ny grenade ny kibony vehivavy be voka mioraka dolona atositosy le colonel fotsy any mandeha ary rariny ve zany mba mieritreritra raha antsika tompoko hoe nefa le rangafaratako mandika lalam-pareny sano miteny akory ino ary tsy afaka manondro basy azy akory za ve tsy mahamenatra ve zany zamana raha za manana basy fa tsy manana tsinonao ankoatra izay dia miantso ireo firenena any ivelany anampy any Madagasikara amin'izao zava-misy eto amintsika izao ny antoko fanare anisany notsindrin'izy ireo manokana amin'izany Rosia sy Indonezia efa nisy moa ny fiarana teo amin'ny antoko fanare sy ny mahasovoan'ireo firenena takiany fiaraha-miasa manokana ireo mba hanavotana a Madagasikara.
izay ny makasika ny politika sy ny raharam-pirenena ivadika lafim-baovao hafa isika makasika ny fampianarana tafiditra anatin'ny fotoam-piomanana hiatrehana ny fanadinam-panjakana ny any amin'ny sekoly ambaratonga voalohany amin'izao. Misy ny toromarika sy ny afatra mafonja nentin'ny talenitsekoly ho an'ireo mpiadiny sy ireo ray aman-dreny tao anatin'izany. Fanadihadiana nataony ny Arsora mampiany eo amin'ny sary sy riran-tsariny tahiriny. Ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana ho avy izao ireo mpiadana eny amin'ny sekoly ambaratonga voalohany. Efa vita avokoa ny fandaharam-pianarana rehetra takina raha ny fanazavana. Fotoana kosa izao ifoazan'ireo mpianatra amin'ny famerenan-desina sy fanaovana ireo enti-mody rehetra avy any am-pianarana ka tsy tokony hanao tandrefaka izy ireo, indrindra ny amin'ny fanamafisan-danja ny taranja siantifika. Tsy tokony ho diso anjara ihany koa ny ray aman-dreny amin'ny fanohanana ireo ankizy amin'ny lafiny rehetra ny tokantrano any. Fa tamin'ity taona ity moa zany dia rahantsika malala fa isaky ny roa volana dia nisy foana ampôzy nisy foana ny fialan-tsasatra kely foana zany satria lasa bimestre tamin'ity 5 bimestre eo zany somary nanano sarotra kely no famitana amin'ny programme na izany naty zany ary dia efa presque vita daholo ny programme rehetra fa ao anatin'ny fanomanana tanteraka zany zao ny examen blanc ho an'ny CP manokana efa navita examen blanc anankiroa zay tsika zay zao am'izao fotoana zao zany efa misy examen blanc anankiroa ho an'ny CP ho an'ny BPC dia efa misy ny examen blanc anankiray efa vita zany ho an'ny BPC. Ny baka zany ny ao am-pandaminana satria raha ny calendrier dia manomboka amin'ny herinandro ny zima baka. Zava-dehibe ilaina jerena manokana ny famolavolana ny tetiandrom-pampianarana sy ny fandaharana asa-panjakana mahakasika ny fampianarana ankehitriny satria manimba ny fanabeazana eto Madagasikara izany raha tandrefaka. Tsy any amin'ilay tetiandro ny tena olana eto Madagasikara mahakasika ny fanabeazana fa ny programam-panjakana mahakasika ny fanabeazana mihitsy ny olana raha jerentsika nisy teo mena ny programma ity ny programma entina ampianarana amin'izao fotoana nefany tsy mbola ny appliquena akory iny dia efa misy vaovao indray zany hoe ireny fandaminana ny programma mpanjakana ireny zany ireny ny tena fototry ny olana fanabeazana eto Madagasikara ary tena mamotika ny fanabeazana eto Madagasikara satria tsy voalanjalanja ary za eto moa dia samy teny mihitsy hoe mafilohan'ny mpitantana ny sekoly privé manerana Madagasikara ny tenako dia samy teny mihitsy hoe tsy maka hevitra avy amin'ny mpisehatra eny amin'ny sehatra ny fanabeazana eny fotony fa teknisianina zay tsy misehatra ao anatin'ny fanabeazana no mamolavolan'ny programma mpanjakana anka manimba ny fanabeazana eto Madagasikara. Marina moa fa efa nivoaka ny tetiandrom-pampianarana ho an'ny taona 424 sy 524 ka hanomboka ny 7 volana septambra 424 zany ary farana ny 20 jona 524. Pejiny sosialy kosa indray tsy tondra fivoarana amin'ny fiainan'ny malagasy ny fanaovana tetikasa tsy mifanaraka amin'ny tena filandry. Politika ny fitazonana seza sy fahefana no ataon'ny mpitondra amin'izao fa tsy ny laharam-pameana ho an'ny vahoaka ho ny mpamakafaka raharam-pirenena Rakotonirina nantenaina androany raha nilaza ny heviny makasika ny fananganana teleferika sy ny fanafarana fiara mandeha amin'ny herinaratra ho ataon'ny fanjakana. Zavandreo Maefa tahiriny. Miazakazaka makany amin'ny politika ny aitraitra sy fisehosehoana ny mpitondra amin'ireo tetikasa lehibe atao eto amin'ny firenena ka tsy mahita ny ambamaso izay ilana vahaolana maika sy tena laharam-pameana ho an'ny vahoaka malagasy. Ohatra amin'izany ny fanaovana ny teleferika izay tsy ny vahoaka malagasy maro anisa no afaka hisitraka sy ampiasa azy. Mangany fotsiny volalany amin'ny fanamboarana io tetikasa io izay mitentina valoalina sy enety tapitrisa ariary dia tsy ahivana fa trosa avokoa ary ankoatr'izay ny 500 ny fitaovana norenana ity fitaterana ny taribity dia afarana avokoa. Ankehitriny mikasa ny ampiditra sy ampiasa fiara mandeha amin'ny herinaratra eto Madagasikara ny fanjakana. Tsy maintsy isy fiatraikany ratsy eo amin'ny ara-teokareny Madagasikara zany ho ny mpamakafaka raharam-pirenena satria iaina amin'ny fanafarana lava ny mpitondra kanefa tsy azo antoka ampiverina ny volalany tamin'ny fanamboarana ny vola midirina ireo tetikasa ireo. Misy impact économique moa zany ny tena ratsy indrindra dia importer ny akabetsahany zavatra ampiasaina eo zany hoe ny vola omentsika zany avy hatrany dia makany andafy daholo tsy mijanona eto Madagasikara dia manimba ny économie zay satria
tsara fandratsika zany fa rehefa ampitombotsika ny fanafaratsika nefa ny kely ny fanondranantsika dia misy fiatraikany goavana amin'ny resaka balance commercial io ary misy fiatraikany goavana misy amin'ny lanjany ariary malagasy zany hoe misy fiatraikany goavana rehefa avy eo ny impact amin'ny vidin-javatra eto amin'ny firenena mahakasika ny fiara na voiture électrique ny voalohany indrindra aloha izy io raha ny tena izy mampisalasala be izy io satria voalohany aloha lafolafo ny vidiny ny faharoa raha oharina amin'ny tomobile mahazatra zany lafo ny vidiny ny faharoa ny fanamboarana izy io koa tsy maintsy afarana daholo satria tsy mbola misy eto Madagasikara zany hoe iaina amin'ny fanafarana foana zany tsika amin'ny zavatra atao rehetra ny atahorako ary mbola tsy capable amin'izy ihany koa ny main d'œuvre eto amin'ny resaka entretien na réparation dia mety mbola hanafatra ihany koa tsika dia eo zany mila dinihana tsara zay le tena hoe raha maikamaika zany tsika dia atao mety le izy fa rehefa tena dinihana lalina le izy dia tsy tena mbola zay aloha le vahaolana satria raha iary ny tontolo iainana eto Madagasikara tsika inona moa tena fanapakevitra entitra sy matotra raisin'ny fanjakana amin'ny fiarovana ny alana antsinanana satria resaka impact climatique mantsy ny changement climatique ny tena iompana ny tetikasy io inona tena fepetra entitra sy maika ataon'ny fanjakana amin'ny fiarovana ny alana antsinanana azo lazaina ho fomba fiady politika itazonana seza sy fahefana ihany koa ny politika hitiny mpitondra amin'izao olony fanazavana reberebena amin'ny tetikasa manataitra ny vahoaka ilazana fa mahavita zavatra ny mpitondra kanefa ireo olana fototra marary ny vahoaka tsy mandeha amin'ny laoniny zay moa fa politika sy fomba fiasan'ny fanjakana foana hoe hanova tantara le manova tantara amin'izareo dia mampiditra zavatra vaovao mbola tsy fahita ohatra raisina mampiditra ny colisée ao anaty rovo zany hoe zay foana zany ny fomba fiasan'zareo mampiditra colisée izy ao anaty rovo manisy téléphérique izy eto Antananarivo manao kianjan'ny barea izy eto Antananarivo dia mifaritra hafa ary tsy mahita goudron akory eritreretintsika amin'izany fa satria marina fa politiquement zany eto Antananarivo aloha no miainga ny zavatra rehetra na inona resana androany zany hoe Antananarivo zany lasa ady fanaovan'ny olona ady politique dia tsy tafarina mihitsy ilay tanana Antananarivo satria na iza maire eo nefa mbola ohatran'izao ny misy Antananarivo zany hoe ny olona mihazakazaka eto Antananarivo foana na mifaritra dia surpeuplé foana Antananarivo tsy ampy foana ny trano eto tsy ampy foana ny rano eto tsy ampy foana ny jiro eto hitombo foana ny tsy fandriam-pahalemana eto hitombo foana ny tsy anasa eto hitombo mipangataka eto hitombo makorelina eto hitantsika fa zany phénomène zany tsy ho voazeren'ny be ny tanàna Antananarivo zany ka na iza zany na iza be ny tanàna Antananarivo raha pitso rafaka pitso tsy voazere koa ny fako rehefa avy eo ho sarotra koa ny fanarenana ny lalana satria raha tomobile tokony ny calculena hoe 2,000 ao anatin'ny telo volana mandalo mety efa fois 3 zay mandalo ao zany hoe durée de vie an'le lalana zany fohy de fohy raha lalana tokony aharitra roa taona embolana raha misy de misy zay zany ny impact lay fahadisoana paika politika ataon'ny fanjakana raha tsy aivina raika amin'ny 50 tapitrisa euro navalo alina CNE tsy tapitrisa ariary ny tetibitana tanterana tetikasa téléphérique ny frantsay no mamatsy vola namboarana tetikasa 14 taona ny fepitaona merenam-bola sady mibapitrosa noho izany ny vahoaka malagasy no miaina anaty fantrana lalina ny delestazy ny ranotapaka ny tsy fandripalemana sy ny sisa ny olona ny fitohana ny fifamovozana tsy vovakory farany amin'ny maresaka aviany ivelana ny mefanerana ny vondrona européenne dia ny famerenany europiandry sistany any Rafa any amin'ny faritra tsy amin'ny Gaza hoy ny solotena ny vondrona européenne misahana ny raharambahiny sy ny politika ampiarovana tamin'ny alatsinainy teo fanadiadina nataony Toky Razafindranona eo amin'ny sariny miartanjona mihevitra ny anasazan'ny Israela ny vondrona Europiana manoloana ny zavatra nitrangatany Rafa na afatesana Palestiniana 570 farafakely ny fitikony natao amin'ny tanàna ny Rafa any amin'ny faritra atsimo Gaza ny alasany lasa teo araka ny vaovao nambarany manam-pahefana momba fahasalamana ao an-toerana ny aiko amin'ny Prime Ministre Benjamin Netanyahu fa fahadisoana mahatsiravina ireny zavatra nitranga ireny nandritra ny fanadiadiana nakantoavy ny vondrona Europiana ny fandefasana mpiandry sisy tany any Rafa mba hanasasiana ny Israela nilaza Joseph Borrell avy amin'ny vondrona Europiana fa hanolotra sosikevitra amin'ireo minisitra ny tenany mba hamerenana ny komity mpanara-mason'ny mpiandry sisy tany any Rafa izay tsy nihetsika nandritra ny taona maro mety hanamora ny fidirana sy ny fivoahan'ny olona ao amin'ilay Gaza ny fametrahan'ireo mpiandry sisy tany any toerana raha ny vaovao hatrany
tapitra ny fampahalalam-baovao makasitraka anao tomboky lasy tomboavy nanaraka izany hatramin'ny farany hoarainao avy hatrany oreny izao fampahalalam-baovao izao ny fandatrana Global News ary ny oronan-tsary mitondra ny lohateny hoe L'Homme d'Argile. Ny sampana fampahalalam-baovao tomboky lasy tomboavy mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.